nandritra ny fifampiarabana tratry ny taona n'ireo fianakaviambe ny ministeran'ny fifandraisan-davitra sy ny posta ary ny teknôlôjia vaovao teto amin'ny la résidence miotsoa alasora no nanazavany ministra fohy midingana efa vita ny ministera sy miezaka mbola atao. Isan'ny nampisongadina iny taona 2024 iny ministra Augustin Andriamananoro ny fanaovana fotodrafitrasa vaovao toy ny tetikasa voikala sy mailaka. Ny tetikasa voikala raha ohatra ka tsoroko amin'ny teny fohy dia famerenatsika amin'ny vahoaka ny tambiny asa sarany amin'ny ezaka ataony ihany koa amin'ny fampiroboroana izany teknôlôjia izany satria izy io dia ny aba ao an'laitsika avy amin'ireo mpiara-monidinantoka amin'ny ministera manatevina ny kitapom-bolam-panjakana no mamatsy sy afitatsika izany ezaka izany iverina amin'ny vahoaka. Ny mailaka university izay misolo toerana ilay sampam-piofanana nataontsika teny an-tanety be INTP, Institut National de Télécommunication et des Postes, izay nanana ny lanjany tokoa taty amin'ny ranomasimbe indiana sy taty Afrika satria tsy ny teknisianina malagasy fotsiny ihany no fanina tao fa nisy ihany koa ireo teknisianina avy any ivelany teo amin'ny nosy rahavavy ary tany Afrika izay nandrato fahaizana teo an-tanety be Ivato ka nampamirapiratra ity Madagasikara ity ho isan'ny nosy sy firenena ahafahana manovo ny fahalalana. Betsaka ny zava-bita teto amin'ny ministerana dia atao anatin'ny fotoana fohy aza no andraisany izany departemanta izany. Isan'ny nahafaly ihany koa teto ny nanambarany ny fahatongiavana tanana amin'ireo fitaovana nafarana avy any ivelany sy ireo teknisianina indiana. Namafisiny teto koa ary fa tsy ho latsa-danja amin'izay vitantsika teo aloha ny ezaka atao amin'ity taona ity. Amin'ny volana janoary ity zao dia apetraka eny avoloa ny tetikasa imaso na videoconférence. Izy io dia teknôlôjia vaovao mampiasa ny fahasanazanavitra sy ireo teknôlôjia ahafahantsika mikirakira ny sary sy ny feo ka ahafahan'ny filohampirenena ankehitriny am-perinasy mifandray mivantana amin'ireo filoham-panjakana manerana ny Afrika izay hitsahany ny tetikasa Pan-African e-network. Zany hoe manomboka izao angamba dia isan'ny afary ny vahoaka malagasy ny fandrenesana fa tsy ilaina intsony ny mivoaka any ivelany raha misy dinika ifampiarahana amin'ireo filoham-panjakana fa vita ny teknôlôjia vaovao izany. Isan'ny zava-dehibe nasiany resaka koa teto ny famaranana ilay telemedicine.